Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ondry ianao sa osy? Ondry sa osy ianao? Hofinainantsika anio amin'ny filazantsara araka amin'ny Mateo 5:20, 9:30 hatramin'ny 9:9 no andeha ho vakintsika ry havako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahan'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana ny voninahiny izy. Ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fa noana aho dia nomenareo hanina, nangetaeta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampianatra anonareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaizina aho dia novangianareo. Ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaeta ka nampisotroanay? Ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampianatra anonay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay? Ary oviana no hitanay narary ianao, na tao an-tranomaizina ka novangianay? Dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay eo ankaviany kosa izy hoe: mialà amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho tsy mba nomenareo hanina, nangetaeta aho tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampianatra anonareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novangianareo. Ary dia hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao zahay? Fa hamaly azy izy ka hanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ondry sa osy ianao? Ambaran'ny tenin'Andriamanitra, raha marina kokoa ambaran'i Jesosy Kristy ry havako malala, fa amin'ny fotoana fiavian'ny Tompo dia fotoana fitsarana lehibe ka hanavahana ny ondry amin'ny osy. Aka ny toerany amin'ny maha-mpiandry ondry azy Kristy. Izy ilay mpiandry ondry efa voalaza ny testamenta taloha, ilay ambara fa Jehova no mpiandry ahy. Izy ilay nanambara tena tamin'ny fahatongavany tetỳ an-tany manao hoe: izaho no mpiandry tsara. Ary ramby amin'ny fotoana ho avy amin'ny voninahiny izy, dia hipetraka sy haka ny toerana amin'ny maha-mpiandry ondry azy ka handray ny ondriny ho any aminy. Vanim-potoana fitsarana farany hoy isika, fa fotoana fanavahana ny ondry amin'ny osy, fanavahana ny vary amin'ny tsiparifary. Hitantsika eto fa ny osy dia ho tsaraina hiaraka amin'ny devoly sy ny anjeliny.
izy ireo dia alefa ho amin'ny fampijaliana mandrakizay ary dia ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny ho Jesosy. Etsekilan'izay kosa ny ondry dia ho atao eo amin'ny tanan'ankavanana ka ho ampidirina andova ilay fanjakana izay voavoatra ho azy hatratraina ny renana izao tontolo izao. Hipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra ihany koa tahaka ny Kristy. Ny fomba nanazavan'i Jesosy Kristy azy ry havako malala dia tarafina amin'ny fomba fiaina sy ny fanao dia ny ankehitriny ny fanavahana ny ondry amin'ny osy, ny vary amin'ny tsiparifary. Ireo fiainana ara-tsosialy amin'ny fiainana andavanandro no tazantsika eto hanamarinana ny maha ondry ny ondry sy maha osy ny osy. Ireo rehetra izay mitsinjo ny madiniky ny tompo, mitsinjo ny rahalahiny kely indrindra, ireny no ampidirina ho any amin'ny fanjakana izay voavoatra ho azy dia ny fiainana mandrakizay atao eo amin'ny tanan'ankavanan'Andriamanitra. Fa ireo izay tsy mihevitra na tsy mijery, tsy mba manao izay tokony atao kosa amin'ireo izay fiarahamonina sy manana etaeta mila vonjy ka tsy mba manoka tanana ho amin'izany, ireo no atao amin'ny tanana ankavia ka mendrika ho elohana ho amin'ny fampijaliana mandrakizay. Ny asa sosialy, asa takiana amin'ny fiainana andavanandro dia ny asa fiantrana ireo madiniky ny tompo, fijerena manokana ireo nona sy mangetaeta, ireo tsy manan-kitafy, ireo marary, ireo izay voafonja sy izay rehetra mila famonjena. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ambaran'ny soratra masina mazava tsara fa miavaka ny fiainan'ny ondry sy ny fiainan'ny osy. Ny fiainan'ny ondry dia tia fanampiana, mitsinjo ny hafa ary ihany koa tsy mamihi-tanana amin'ny mpiarabelona aminy. Ny ondry dia mihevitra mandrakariva izay hahaso ny namany izay hamonjena ireo manodidina azy. Ny ondry dia mikatsaka mandrakariva izay hanasoavana ny mpiarabelona aminy, mifanohatra tanteraka amin'ny fiainan'ny osy. Ny osy dia tsy manao afa-tsy mamotika, manimba, tsy mihevitra ny hafa ary mihirim-belona, tia tena ka tsy mihevitra ny manodidina azy. Tao amin'ny soratra masina ary sika ry havako amin'ity andro androany ity, ondry sa osy ianao? Ondry sa osy ianao? Tao amin'ny soratra masintsika mba hazoto alala-tanana, hevitra mandrakariva ny mpiarabelona amintsika, tsy hiazona ny soa samirery ho antsika, fa izay ataontsika amin'ireny rahalahy kely indrindra ireny, ireny izay ambara fa madiniky ny tompo ireny, izay ataontsika amin'ireny no ataontsika amin'izy Andriamanitra ihany koa. Izay asa soa ataontsika, izay fifanampiana ataontsika dia fifanampiana ataontsika amin'Andriamanitra. Mazava zany fa ireny madiniky ny tompo ireny, ireny rahalahy mila vonjy ireny, ireny no endriky ny tompo, endrika Andriamanitra ety ambonin'ny tany ka tokony ho tsonjovony, tokony ho ampiany. Tsaroantsika tsara ilay tantaran'ilay azon'ny Jolay tany amin'ny lalana ho an'ny Jeriko ka namaritan'i Jesosy Kristy mazava hoe izy ary no namako. Tao ireo izay nandalo fotsiny, tao ireo izay be fialan-tsiny, fa ao kosa na dia samaritana azy dia mihevitra izay nanasoavana ka nanampiana azy, eny nanonitra ny lany rehetra
tamin'ny fitsaboana aza, fifanampiana, fifamonjena ny fiainana, indrindra ry havako malala, amin'izao andro sarotra izao, amin'izao vanim-potoana ny fasahirana ny vahoaka sy ny mpiarabelona rehetra izao, aoka alala tanana isika mba hisokatra ho antsika dieny ety an-tany ny fiainana any an-danitra. Aoka isika kristianina mba ho hita taratra sy lohalaharana amin'ny fifanomezan-tanana, mba tsy sanatria ireo jentilisa no malala tanana noho isika. Jereo tsara fa ny olon'izao tontolo izao dia mihazakazaka fatratra amin'ny fifanampiana, mihazakazaka fatratra miantra sy manao soa, fa isika kosa sanatria miherimbelona ka mihazona ny soa ho antsika samy rery. Androany ary ambaran'ny Tompo mazava amintsika fa fiainan-danitra, fiainam-pahasambarana no atolotry ny Tompo ho antsika, no atolotr'Andriamanitra ho an'izay rehetra mihevitra ny namany. Aoka ary tsy hevitra izay ahasoany tenantsika ihany, fa izay hahasambatra ny hafa ihany koa. Ny antsoina hoe velona dia izay afaka mikarakara ny hafa. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, ilay Andriamanitra te hamonjy anay, Andriamanitra manavitra anay, Andriamanitra tsy mamela rery anay, fa mitoetra mandrakariva amin'ny mampiandry tsara anao. Ilay mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Misaotra anao manokana izay Jesosy raha afaka mitondram-bavaka ireo rehetra manana etaeta mila vonjy, ireo rehetra reraka sy resy amin'ny fiainana, mitondram-bavaka ireo rehetra marary, ireo rehetra tsy manan-koanina, tsy manan-kosotroana, tsy manan-kitafy, ireo rehetra tsy manan-kialofana, ireo rehetra voafonja sy izay rehetra teren'ny fiainana amin'ny endriny maro samihafa. Tompo, zanakao sy asan'ny tananao izy ireny, ka aoka ho adidinao ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.